facturation par lot na fitsinjarana facture izay ny fadaminana vaovao napetraky ny jiramamy zao fotoan'izao manazava momba ny fisian'ny facture roa tonga any amin'ireo mpanjifa ny tompony andraikitra eo anivon'ny sampandrara arabarity ny orinasa. Nisy facture anankiroa tonga tamin'ny volana Mai voalohany voaray tany amin'ny fitomboan'ny volana Mai ny faharoa tonga tany amin'ny 22 Mai tany ho any. Hatreto ny facture ny jirama dia ny consommation anao volana ray andraisanao facture amin'ny volana faharoa zay ny fandehany ka le facture voaray tamin'ny volana voalohan'ny volana Mai zany facture tokony voaray tamin'ny avril izy iny zany hoe consommation mois de mars dia ny voaray tamin'ny faharoany taty amin'ny faran'ny volana Mai kosa consommation tamin'ny avril zany izy iny. Mahatonga andreo anankiroa dia zao ny fandaovana facture ilay natao hoe facturation par lot anomboka amin'ny mois de juin izy io. Inona ny foton'le fototro lamina vaovao io miezaka manatsara ny tolotra ny jirama dia manena an'ireny filaharam-be any amin'ny agence reny. Dia natao hoe facturation par lot zany dia hoe fandoavana fizarana sy fandoavana facture voatsinjara amin'ny hoe misy andihany zany ny mpanjifa maray facture sy mandoa facture tsy miaraka bambaray tsontsika mirona makeny amin'ny agence fa voatsinjara ao anatin'ny volana zay le hoe par lot. Dia afahana tonga amin'izay mois de juin zay dia misy période kely période transition mois de mai natonga anay nanao an'io fizarana facture anankiroa ireo. Nanazava ihany koa ny tompony andraikitra fa noho ny fihiboana nisy tamin'ny volana martsa sy aprily no antony nahatonga ny fihakaran'ny sandan'ny facture n'ireo mpanjifa. Facture martsa consommation février mbola tsisy confinement tsika tamin'izany ivaiva les factures. Facture manaraka voaray tamin'ny mois d'avril consommation mars fa ny olona koa mbola tsy nihiboka raha tsy efa taty amin'ny faran'ny volana mars dia mbola atonontonony les factures fa rehefa tonga kosa le volana Mai ka naray ny volana avril tsika efa ny volana avril ray manontolo nefa nisy fihiboana ka io fihiboana io mety antony nampiakatra an'ilay facture dia mijanona otrano tsika dia mampiasa misy kokoa ireo fitaovana ohatra mampiasa fatana mampiasa télévision dia niakatra amin'ny facture. Le fiakaran'ny facture koa dia mazana koa zany vokatry le hoe ataontsika hoe passage de tranche fampatatra an'izany daholo ny mpanjifa hoe mitsitsy tsara tsika mba tsy dépassena le tranche satria lafolafo kokoa le tranche faharoa par rapport amin'ny tranche voalohany kanefa tsy ny mpanjifa no volon'ny fihiboana dia nisy fandaniana misy kokoa ny fandaniana dia midépasse an'le tranche ny consommation dia zay mampiakatra an'le facture. Misy antony kely koa indraindray mety tamin'ireny andro confinement reny misy mpanjifa tsy ny mpanjifa rehetra nandany hidiran'ny jirama tao an-trano miaka amin'le levé zay zavatra mety miteraka fiombony le consommation satria le tsy voaray le index dia mitombo tao zany le index volana roa be zao lasa ao anatin'le facture. Reny ka rehetrarehetra reny dia mangataka ny jirama tongafa tompoko any amin'ny agence eto le facture anao alaivo tsara ny compteur alaivo tsara ny index iverifianay azy fa azo atao tsara ny fandamina amin'ireny facture ny tombo be tamin'ny mois de mai reny.